Mbola ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ary ny fanahy masina hitarika antsika hatrany amin'ity fotoana ny toriteny ity. Alahady tondrana mambavaka ny asantsika Ivjekema eo nivon'ny toeram-pamonjena zaza na ny toerana izay andraisana ireo zaza nanao fahadisoana teo amin'ny fiarahamonina beazina sy kendrena mba hivoaka anana ny maizy azy. Manana izany isika eny Ambohipotsy, manana koa isika iombonana amin'ny FFPM fanarenana ireo tanora izay nanao fahadisoana enjehana araka ny lalàna eny amin'ny akany Avoko Ambohidratrimo ary ho an'ny fanjakana dia lehibe ny eny Anosiala Ambohidratrimo. Ny Genesisy toko faha 120 araky ny efa novakina teo no angalatsika ny afatr'Andriamanitra. Andiny fa 7 hatramin'ny fa 120 indrindra. Izay ametrahana lohahevitra manao hoe manazava ny hoavin'ny zaza ny tompo. Manazava ny hoavin'ny zaza ny tompo. Ismaela no resahana ato anatin'ity perikopa ity ary raha tsy hivina vetivety ny momba ny Ismaela dia manomboka any amin'ny toko faha 9 no ahitantsika indrindra ny amin'izay. Ao amin'ny toko faha 9 andininy faha 9 no filazana fa teraka Ismaela izay zanaky Abrahama tamin'ny andevavy atao hoe Agar. 720 taona Abrahama no niteraka ny Ismaela araka ny toko faha 12 andininy faha 12. Eo amin'ny toko faha 17 andininy voalohany dia teraka Isaka 770 taona Abrahama. 4 taona zany Ismaela amin'izany 13 taona izy. 13 taona Ismaela no teraka Isaka. Eto amin'ny toko faha 120 dia voalaza ny soratra masina fa rehefa teraka Isaka izay zanaka nampanantenaina any Abrahama sy Sara tena vadiny no Sara nono izy ary nanao fanasam-be i Abrahama ny amin'izany fampisarahana nono amin'ny Isaka amin'ny Sara reniny zany. Tena fety zany. Ny zaza jiosy Sara nono dia tsy mba hoe mandidina ny rotaona araka izay iainantsika ankehitriny fa manodidina ny 3 hatramin'ny 4 taona. Raha toka 13 taona Ismaela no teraka Isaka ary no Sara nono Isaka teo amin'ny 3 na 4 taona tokony 4 taona zany Ismaela eto. Tokony 4 40 na 17 taona. Izany dia lazaina amintsika atakaratsika ny hevitry ny andininy fa 17. Raha mamaky mantsika mamaky mamaika dia hoe zaza ny tomany io fa tanora efa adolatsento Ismaela eto amin'ny toko faha 120 andininy fa 17. Manodidina ny 19 hatramin'ny 17 taona eo izy satria zandry ny 13 taona Isaka ary rehefa ny Sara nono Isaka nanaovana fety be tokony ho 4 taona teo ary eo no atambatra manome ny taona ny Ismaela eto amin'ity toko faha 120 andininy fa 17 ity. Io no resahana amintsika ilazana hoe manazava ny hoavin'ny zaza ny tompo. Ismaela ny voateny eto fa ao Mateo toko faha 17 dia tena ny zaza no lazainany anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra
any amin'ny Hebreo izay novakina tamintsika teo dia tena ny zaza tezaindray aman-dreny no lazainao ka anoritany eny amin'ny farany amin'ny perikopa fa mahasoa ny andro famaizana. Tena miresaka ho avy ny zaza avokoa ny perikopa amin'ity androany ity. Ismaela no resahana eto. Zao ny voasoratra eo amin'ny 7:70. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, ino ny zato manjoanao ry Agara, aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Manazava ny ho avin'ny zaza ny Tompo voalohany mahita ny fahoriany. Eo amin'ny toerany dia ambarany ty 7:70 ty fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela, ny feon'ny zaza. Tantara riavana dia milaza hoe rehefa tezitra Sara, iry amin'ny 7 eo ambony eo, rehefa tezitra Sara tao anatin'ilay nanonana momba ny fampisaraha-nono any Isaka, ny nahatezitra azy dia satria taonome naneso any Isaka Ismaela. Dia hoy izy hoe tamin'ny Abrahama hoe roa ihany io andevavy io sy ny zanany, ny 10 roa ihany io. Ao amin'ny Galatiana 4:7 Paul dia manazava fa tena fankahalana no nanosika ny Ismaela tao anatin'ny fifandraisany tamin'ny Isaka. Galatiana 4:7 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Zany hoe ity voalaza ity zany ny fifandraisan'ny Ismaela tamin'ny Isaka dia tsy nety loatra. Ary nahatezitra ny Sara ny nahita ny Ismaela taony menaneso any Isaka ilay sarahanono. Rehefa noroahana ry Agara sy Ismaela dia manomboka eo amin'ny 7:40 ny fitantarana fa raha nanatitra azy tany an'efitra Berseba ny Abrahama araka ny teny nataon'ny Sara, na mafisin'Andriamanitra hoe ataovy arak'izay tenenin'ny Sara, dia namatsy azy mofo sy rano. Fa lany vatsy Agara sy Ismaela. Nateriny lavidavitra ny elanerana hoe todiny tsipika, atao hoe ry ampidirana ery zany. Nitiliany Agara lavidavitra Ismaela, rehefa lany vatsy izy ireo dia napetrandrery Ismaela. Dia nanandratra ny feon'ny tomany izy, hoy ny voasoratra. Dia ahoana hoy ny soratra masina? Agara fa inona manjoanao? Efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza. Mahita ny fahorian'ny zaza Andriamanitra. Lany vatsy, napetraka rery, ny tomany tena tsisy nizanizantsony ary anampy an'izany any anefitra. Any anefitra zany tany tsy misy na inona na inona fa nisy an'Andriamanitra nandreny feon'ny zaza. Zany ry havana ho ilazana fa mahita ny fahorian'ny zaza Andriamanitra. Ismaela taony andro fahafatesana sisa no tantaraina eto amin'ity perikopa ity. Fa hitan'Andriamanitra ny fahoriany, ren'Andriamanitra ny feony. Ravana malala, betsaka ny fahorian'ny adolescente ankehitriny. 9 taona, 17 taona, 15 hatrany amin'ny 20 taona mahery. Betsaka zany. Raha nytaniana hoe izy be olana indrindra, ny zaza sa ny ankizy sa ny tanora sa ny zatovo sa bebe sa dada sy neny. Raha samy mitodika amin'ny tenany zao dia hoe zay be olana indrindrako, zay tanora ny be olana indrindra. Fa hiteny koa ny
reny be hoe ny anay ny tena taontsika inay jerenay daholo ny zanaka manjafy. Ny mpandinika raharaha mikasika ny tanora raha nanao fehinkevitra dia nahita tamin'ny taon-dasa volana aprily fa tao anatin'ny volana aprily taona 2024 dia 520 ny tanora namony tena. Ireto no antony nilaozan'ny olon-tiana izy manana olana ara-pianakaviana, manana olana ara-piarahamonina, tsy mahita asa hivelomana na koa tratry ny tsy fampim-bola. Hoy isika angamba hoe izy 520 ve pastera dia inona? Enina amin'izany vehivavy ary 5 lehilahy ho ilay tahiri-kevitra. Iza zany ny tena mpamony tena? Lehilahy. Zany tokoa vehivavy mahazaka olana fa tsy mahazaka entana, fa ny lehilahy sarotra mahazaka olana. Zakaina vehivavy ny olana fa ny lehilahy somary marefo izy raha olana no apetraka eo anoloany fa raha vary ray gony hoentiny tsara mihitsy. Ambara amintsika izany fa ireo zanatsika tanora ireo dia toa nisy mahela koa ka miady rery amin'ny fiainana. Mety tsy fantatra ao ray aman-dreny zany. Izy manomboka mitokatoka-monina mididy aman-trano io ao raha mavesatra ny olana izay mahazo azy. Misy efa miantso fahafatesana ampy izay ka aleo amin'izay mavesatra ny olana. Dia izany ry havana fa enin'Andriamanitra ny feon'ny zaza, enin'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela, enin'Andriamanitra ny feon'ny tanora. Mety manao tazan-davitra tokoa ny fiainan'ny zanatsika isika ray aman-dreny lany aika amin'ny fahasarotan'ny fiainana dia avelantsika riereny izy. Tsy alohantsika tsony ny saram-pianana tsy vita fa mba mijanona ndao mitady aza nefa tsy mahita. Avelantsika irery izy dia mikikika mitomany dia isika koa mba mananatra ny feontsika samy mitomany eo isika. Fa enin'Andriamanitra zany tahaka ny nandrenesany ny feon'ny Ismaela voalaza eto amin'ny 7:70. Fa manontany antsika fiangonana koa hoe enitsika ve ny feon'ny tanora ankehitriny? Mba tena manakaiky ny tanora ve isika fiangonana? Raha lazaina ny hoe aladin'ny Topazy toeram-panarenana zaza, mba manakaiky ny tanora ve isika? Ampy ve ny nandrotsaka an'izay rakitra ao amin'ny rakitra faefatra ho an'ireo tanora tojo olana ka voatery ampidirina amin'ny toeram-pamonjena zaza? Enin'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela, zaza tsy ampitoana navela hiady rery tamin'ny fiainana. Hoy ny reniny eo amin'ny 5:40 hoe aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza. Miain'ny tanora ve isika fiangonana? Ny faharoa ry havana sy ny fahatelo dia ny fomba fiasan'Andriamanitra miatrika ny olan'ny zaza na ny olan'ny tanora. Voalohany ao anatin'izany fomba fiasan'Andriamanitra izany, rehefa hitany ny fahorian'ny Ismaela, rehefa hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny zaza na ny tanora, dia mampandray andraikitra ny ray aman-dreny izy. Ny 5:20 izay tena tokony ho tadidy itsika, ray aman-dreny tsara ary mora tadidy, tenin'Andriamanitra tamin'ny Agara dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mitsangana arenin'ny zaza ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy. Mitsangana ka arenin'ny zaza tantano fa ataoko firenena lehibe izy. Nariny Abraham izy mianaka, navelany Agara rery Ismaela. Inona zany le ray aman-dreny? Ray aman-dreny miakahaka eny fotsiny. Abraham dia fa inona taona, fa i Agara
rehefa tojolana lany vatsy alao samy makao azy re Ismael avela koa anao dia zaho hoe ry alavidavitra fa Andriamanitra dia niteny tamin'ny Agara hoe inona zato manjoanao mitsangana areniny zaza ka tantano fataoko firenena lehibe izy. Andriamanitra dia nampitsangana an'ilay reny izay eto zany raha ampifamatorantsika amin'ny bokin'ny Hebreo dia lasa zaza sary Ismael manangana an'ilay reny mpitovo ho an'izay teraka mpitovoana dia mieritreritra tsara n'io soratra masina io reny mpitovo norohana teo anatrehan'ny Abrahama sy Sara miteny hoe mitsangana dia midika koa hoe mijoroa angoniny rehetra azaketraka izay ny dikan'io voambolana hoe mitsangana io ianao reny mpianakaviana mamela reriny zanakao saingy nariany Abrahama tsia mijoroa angoniny herinao rehetra azaketraka manome andraikitra ny ray aman-dreny niteraka Andriamanitra eo an'laon'ny fahoriana manjo ny zanaka tompona andraikitra voalohany amin'ny zanaka isika ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina mety hoe miataka lavitra tahaka ny Agara miandry izay hafatesan'ny zanany sisa mety mamono ny zanany koa ka mampiasa azy amin'ny zavatra mbola tsy tokony ataony zaza tsy ampitoana atao sorona mpanambadiana mba azahoana tombontsoa ankizy kely ampiasaina mafy eny amoron-dalana mba hivelomana angataka dia mijery lavilavitra ery ny ray aman-dreny vao misy manome fatatsiaka zany amin'ny fiarahamonina dia avy ray aman-dreny aiza le teo raha tsy mahazo bediny zazakely inona ny tsy mahazo mihitsy tsy mahay mihetsika zany izany lay ray aman-dreny izay antsony ny soratra masina eto hoe mitsangana areniny zaza ka tantano ry havana malala ry ro amin'ny tompo fa matehiderakoa ny mahita ray aman-dreny izay misikiponitra sy miezaka manao ny ainy tsy ho zavatra ary manafoana ny tenany mba hatafitany zanany izany no antso ny soratra masina eto ry havana miantso atsika ray aman-dreny hijoro anangona ny herintsika rehetra ka tsy ho ketraka tsy anao tazan-davitra ny zanatsika fa handray ny andraikitra manandrify atsika mba hiombona asa amin'Andriamanitra ho an'ny hoavy ny zanatsika isika mijoroa ray aman-dreny areny ny zanakao tantano fa ny fomba fiasan'Andriamanitra ankoatra ny fanomezany andraikitra ny ray aman-dreny dia izy mihitsy no mandray andraikitra ary tsy hoe nahita ny fahavoazan'i Ismaely izy fa mbola talohan'izany mandray andraikitra araka ny teny fikasana izay nolazainy Andriamanitra teny fikasana momba ny Ismaela dia miverimberina hatreto amin'izao toko faraka amin'ny 20 zao manomboka any amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo izay voakiko aminareo amin'ny anaran'ny tompo teny fikasana momba ny Ismaela dia manao hoe ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy miverena any amin'ny tompo vavinao ka miarety izay ataony aminao ary hoy koa ilay anjelin'i Jehovah taminy ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy no ny amarony ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy any anarany atao hoe Ismaela satria efa niaino ny fahorianao Jehovah ary izy ho lehilahy toy ny borikidi ny tanany emely ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa amely azy ary onona eo tandrifiny rahalany rehetra izy dia mafisy ny tompo io tsy hovakiana tsony eo amin'ny toko 7:20 ary ny 1:20 tafiditra amin'ny perikopa teo Andriamanitra rehefa mahita ny fahorian'ny zaza manome andraikitra ny ray aman-dreny dia mahatanteraka ny teny fikasany amin'ny fandraisana ny andraikitra manandrify azy tanterahan'ny tompo ny teny fikasana rehefa mamaky sika ny 9:20 hatramin'ny 20
dia taratrao izany fahatanterahany teny fikasan'ny tompo tamin'ny Ismaela izany fa ny voalohany indrindra aloha nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka izy ilay tsy nahita rano sotroiny intsony dia nahita rano fa nytoy no ho an'ny Ismaela fahatanterahany teny fikasana nomban'Andriamanitra Ismaela nitombo izy ary nonona tany anefitra no ny efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika araka ilay teny fikasana amin'ny toko 4:10 nonona tany anefitra parany izy ka nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Ekipta. Mety ve ianao tanora raha mba hakany neny vady? Ahatonga azy ho firenena lehibe. Riavana malala indraindray ny tanora dia mieritreritra hoe tsy misy avenir intsony, tsy misy fanantenana ny ho avy. Misy koa tondron'ny fiarahamonina hoe maty passeport, tsy manana alentsony fa amin'Andriamanitra tsy zany. Manazava ny ho avy ny zaza Andriamanitra. Hitany ny fahoriana, mampandraindraikitra ny ray aman-dreny izy ary manatanteraka ny teny fikasany rateo izay nolazainy tamintsika. Tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy teny manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy ary ny zanako sy ny asantanako dia aoka ho adidiko ihany. Izany ilay Andriamanitra manorotra ho avy mazava ho antsika. Izany ilay Andriamanitra tsy mahatapidalaka le antsika. Misy ho avy araka ny teny fikasana eo amin'ny fiainantsika ary indrindra ho antsika kristianina. Tsy mijanona eto amin'ity tany feno fahoriana ity ny fiainantsika fa mandrakizay feno fiadanana sy famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ndia ary isika hatoky indray an'Andriamanitra ilay mandreny feony mitaraina ao anatin'ny fahoriana, ilay mampandraindraikitra ny ray aman-dreny ary ilay mahatanteraka ny teny fikasany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.